Ankoatra ireo olona manao fanahiniana mandoro ala, antony goavana mampirongatra ny doro tanety sy ny doro ala ihany koa amin'izao fotoana ny tsy fampiharana ny lalàna araka ny tokony ho izy. Ny doro tanety izay tsy tokony hirongatra tahaka izao, raha misy ny fampiharana ny sazy, araka ny voalaza ny lalàna amin'ireo tratra manao izany raha ny fanazavana. Mahakasika ny fikarohana amin'izany dia izy io le raha tena hamafisina ilay dinam-pokon'olona, izany hoe hampiharana lalàna eto Madagasikara dia hita io. Fa ny antony lehibe zany dia atao hoe mety tsy ahitana na hita dia tsy miteny loatra satria matetika zany izay atao hoe olona hita fa nandoro dia lasa ilay olona mitoroka andray no voahenjika rehefa avy eo dia eo zany no aporisihina ny tompon'andraikitra izay manandrivana hoe rehefa mba meloka le olona ka tratra le olona dia tokony ho faizina araka lalàna tanteraka ankoatra ny fampihanana ny dinam-pokon'olona zany. Ankoatra ny tsy fampiharana ny lalàna, manano sarotra ihany koa eto amintsika ny famonoana afo raha misy ny firehetana noho ny tsy fisian'ireo fitaovana maro samihafa indrindra any amin'ireo toerana lavitra andrina, antony tsy hafehezana ny fitaran'ny afo raha ny fanazavana trany. Efa eran'ny Madagasikara izy fa tsy an-dranomasina na Brickaville rery. Efa ao agnatin'ny asa tanteraka ny fokon'olona zany hoe misy aza moa ny mahay ny fokon'olona voka ny famonoana afo satria hitantsika rehefa mirehitra ny afo dia miteraka rivotra matetika dia efa misy mahay zany hoe ny fandraisana andraikitra amin'ny vatana dia tena tsy ho zakan'ny fokon'olona rery ihany koa na tsy zakan'ny olona fa mila mampiasa matoa zany manao an'ity zahay dia mila mampiasa fitaovana zany isika satria maro zany reo ala efa atao hoe fa kitroka tsy hay vonoan'ny olombelogno atsony fa raha ny atso zany matoa mampiasa fitaovana araka izay atao dia tokony hampiasa ny resaka helicoptera sy ny nama zany tsika mba hahafahany asoroka an'izay satria lasa mitono aigna andray zany tsika raha zavatra misy amin'izao satria sady mafana ny andro misy ny rivotra dia efa tsy zaka tsony zany ny famonoana hoe mivatagna fa manao tena manao fa tsy mahafaty satria herinandro tavabolana mamono afo ihany ny fiaina eo tadiaviny ihany koa nefa tsy maty le afo. Izay ivona, potika sirava ary lasa lavenina avokoa ny akamaroan'ny ala, ny arena voajanahary ary ireo karazany zava-mananaina rehetra eto Madagasikara amin'izao fotoana. Antony hanaovan'ireo fokon'olona miaro sy mitantana ny arena voajanahary anatin'ny firaisamonim-pirenena tafimiahavo, antsoavo amin'ireo tompon'andraikitra isany tokony hampiasa hery sy fitaovana ary koa handray fepetra rehetra mifanaraka amin'izany, hamahana izao loza amina tambotsiroa amantany mahazo sy iaina ny firenena izao.